Mbola faly miaraba antsika rehetra tratran'izao anio zao ary mirary sy maniry ny fiadanan'ny tompo ho amintsika manaraka ity fandarana ity. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra dia andeha isika hiaraka hivavaka isika tompo. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay nomenao izao fotoana izao ahafahanay mianatra ny teninao, koa mangataka ny fanahinao masina hitari-dalana ary mangataka anao hamela ny elokay. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Hijery ny fomba nanafahana ny zanak'Israely sika ary andraisantsika fampaherezana izany. Tsy inona izany fa ny fomba nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta. Isy sombitsombiny amin'ny tantara izay horaisintsika akantsika fampaherezana. Ny androany zany dia ny fomba niantsoana an'i Mosesy hanafaka ny zanak'Israely. Natsoin'Andriamanitra i Mosesy mba hanafaka ny zanak'Israely. Natsoin'Andriamanitra izy hanafaka ny zanak'Israely avy any Egipta. Inona no zavatra nitranga? Rehefa natsoin'Andriamanitra izy dia nahatsapa i Mosesy fa tsy mendrika. Andeha hamaky ny soratra masina isika ao amin'ny Exodosy 7:10. Exodosy 7:10 ho jerentsika izany tantara izany. 10:10 amin'ny Exodosy 7. Koa avy ankehitriny ianao irahiko ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Andriamanitra mihitsy no niantso any Mosesy. Fa i Mosesy rehefa natsoin'Andriamanitra dia nahatsapa fa kely loatra izy. Nahatsapa fa bitika loatra izy. Mila hery be ary mila fahefana be, mila miaramila, mila hery maro samihafa mba hahafahana manafaka ny zanak'Israely tany Egipta. Hanika ny teny tamin'Andriamanitra Mosesy eo amin'ny 1:12 eo. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra: iza moa no hakany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Nahatsapa zany Mosesy fa kely ary bitika eo anatrehan'izany iraka mpanaovin'Andriamanitra izany. Nieritreritra fa mila hery, goavana sy fahefana mba azahoana mandresy an'ny Farao. Ary tamin'izany tokoa moa Farao dia tena tamin'ny faratapony ny hery nananany, na teo amin'ny aratafika na teo amin'ny toe-karena, ka sarotra tokoa amin'ny maha-olombelona. Ka izay nahatonga ny Mosesy hoe ataoko ahoana, amin'ny fomba ahoana no hanateterahako an'izany iraka izany. Andeha jerentsika hoe fomba ahoana no nandresen'i Jehovah lahatra any Mosesy. Ao amin'ny 4:2 dia nitarika ny sain'i Mosesy Andriamanitra. Andeha jerentsika inona ny toe-javatra nitarihan'Andriamanitra ny Mosesy mba hanatanteraka izany asa izany. Exodosy 4:2. Ary hoy Jehovah taminy: inona ity an-tananao iny? Dia novaliany hoe tehina ity. Nanontany an'i Mosesy zany Jehovah hoe inona iny an-tananao iny? Dia navalin'i Mosesy tsy nisy afa-tsy tehina teny aminy satria mpiandrondra izy. Inona tokoa moa no vitany tehana? Raha izany tehana izany no entina hanafahana ny zanak'Israely avy any Egipta. Fa izany no nasain'Andriamanitra nataon'i Mosesy hanafaka ny Israely avy any Egipta. Dia mitarihin'Andriamanitra izy hoe inona iny an-tananao iny? Ary niteny Mosesy hoe tehina ity an-tanako ity. Mba hampahery an'i Mosesy
dia nataon'Andriamanitra azo antoka fa amin'ny fomban'Andriamanitra fa tsy amin'ny fomban'olombelona no azahoan'ny Mosesy manatanteraka izany iraka izany amin'ny alalan'izay zavatra eo ampelantanany. Andeha arovaka itsika hoe inona ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra ny Mosesy. Hitantsika ao amin'ny Exodosy 4 ihany ny 13 sy ny 14. Zao ny baikon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Ary hoy izy, atsipazo amin'ny tany iny, dia natsipiny tamin'ny tany ka tonga menarana dia nandositra azy Mosesy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, ainjiro ny tananao, ka raiso amin'ny rambony iny. Dia naninjitra ny tanana izy, ka nandray azy, dia tonga tena teo an-tanan'ny ray izy. Ry havana malala. Tsy nanana zavatra teo ampelantanany afa-tsy tena monja Mosesy. No nampanaovan'Andriamanitra ilay iraka. Rehefa nahatsapa Mosesy fa tsy hahavita an'izany zavatra izany, dia nasehon'Andriamanitra azy amin'ny fomban'Andriamanitra rehefa manaiky ny antsony Mosesy. Ka inona ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra azy? Nasainy natsipy ilay tehana, ary rehefa natsipy ilay tehana dia tonga menarana. Ary ohatran'ny mampidi-doza amin'ny maha-olombelona ny mandray menarana amin'ny rambony. Kanefa dia hoy izy Andriamanitra hoe raiso amin'ny rambony. Tehana mafy Andriamanitra fa tsy amin'ny herin'ny tenanao, na amin'ny fahaizanao, na amin'ny toe-karenana ananao no hanafahanao ny zanak'Israely, fa amin'ny fomban'Andriamanitra, amin'ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra. Dia notanterahan'i Mosesy ilay izy, ary rehefa noraisiny Mosesy teo amin'ny rambony, ilay menarana dia niverina tehana indray. Tena tsy mampino ny zavatra miseho, tehana iray monja no entina hanatanteraka iraka goavana lehibe tahaka izany. Rehefa namaly anefa i Mosesy, namaly ny irak'Andriamanitra, dia notahian'Andriamanitra izy. Ary hitantsika eo amin'ny 17. Na dia nisy fifandrisen-dahatra aza teo amin'Andriamanitra sy Mosesy, izay somary nandavan'ny Mosesy mandrakariva, fa ny farany dia nanaiky ihany izy. Ary eo amin'ny 17 dia izao ny tenin'Andriamanitra rehefa nanapa-kevitra fa handeha ihany Mosesy. Eo amin'ny 17. Dia hoentinao eny an-tananao io tehin'io, izay hanaovanao ireo famantarana ireo. Rehefa nanaiky Mosesy ny zavatra tsotra indrindra izay teo aminy, ny zavatra izay atao hoe kely indrindra izay nananany, ka rehefa namaly ny antson'Andriamanitra izy, nanaiky ny iraka nampanaovan'Andriamanitra, ary nanakina ny fiainany sy ny fitokisany tamin'Andriamanitra, dia hotahian'Andriamanitra izany. Ary io fitaovana io no entina hiasa hanatanteraka izany asa lehibe izany. Ry mpihaino namana, ho antsika izay manaraka izao fandarana izao, manana olana ve ianao? Misy zavatra sedrainao ve? Izay zavatra eo ampelantananao ka antsoin'Andriamanitra ianao ka manaiky hiara-miasa aminy, dia fitaovana mahomby azo tahian'Andriamanitra izany. Ary azo ampiasain'Andriamanitra hahavita asa lehibe izay tsy eritreretin'ny saintsika. Tahaka ny tahian'Andriamanitra ny Mosesy tamin'ny alalan'ny tehana iray monja, no afaka hitahiananao, afaka hitahianantsika rehetra hahavita asa lehibe, hahavita iraka lehibe izay miaraka amin'Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga? Andeha jerentsika ao amin'ny 20. Exodosy 4 ka ny 20. Dia nalain'ny Mosesy ny vadiny sy ny zanany lahy ka nampitaingen'ny boriky, dia niverina ho any amin'ny tany Egipta izy, ary nentin'ny Mosesy teny an-tanany ilay tehin'Andriamanitra. Ilay tehina izay an'ny Mosesy
rehefa nety Mosesy niara-ny asa tamin'Andriamanitra dia lasa tehin'Andriamanitra ary nahavitana ireo famantarana maro samihafa mba hanafahana ny zanak'Israely avy any Egipta. Ry havana malala, na mafy aza niady atrehinao na dia zavatra kely sy tsotra neo anatrehanao, azon'Andriamanitra atao ny mitahy ianao amin'ny alalan'izany mba hahavitanao asa goavana raha miara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Tahaka ny Mosesy, eny marina tokoa fa nisy fotoana izay tsy naharesy lahatra ny Mosesy ary nampisalasala azy noho ny amin'ny toe-javatra rehefa nijery ny maha olombelona azy izy, kanefa rehefa nitoky tamin'ilay Andriamanitra mpamonjy sy mahery dia nahazo antoka fa ahita fahombiazana miaraka aminy. Ho antsika rehetra izay manana faniriana ny aomby, manana faniriana ny ahita fahombiazana amin'ny zavatra tsotra izay eo am-pelatanantsika dia mila miara-miasa amin'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Matio 7:20, filazantsara araka ny Matio 7:20 ka ny andininy 4:20. Matio 7:20 ny andininy 4:20. Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe, tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ry havana, na inona zavatra atrehintsika, na inona eo am-pelatanantsika, azon'Andriamanitra atao ary hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Fa mila anao izy manantona azy, matoky azy mba hahafahany manatanteraka an'izany asa izany. Ny Salamo, Davida no nanoratra Salamo, Salamo 7:20 ny andininy 1. Salamo 7:20 ka ny andininy 1. Davida dia nametraka ny fitokisany tamin'Andriamanitra tahaka ny nataony Mosesy ihany mba ahazahoana famonjena. Ianao koa dia afaka miteny tahaka ny tenin'i Davida ao amin'ny Salamo 7:20 ny andininy 1 ka manao hoe, Jehova no fahazavako sy famonjena ahy. Iza no atahorako? Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko. Iza no ango vitako? Ry havana malala, ry mpiaino, azontsika atao ny miala mitahotra sy ny tebiteby ary miatrika ampahatokiana ny iraka, ny asa, ny fiainana atrehintsika amin'izay tsotra indrindra, amin'izay eritreretana fa kely indrindra eo am-pelatanantsika mba hahafahantsika mahomby sy mandroso amin'ny mpahatokisana miaraka amin'i Jehova. Tompony ombanao, ka raha manana olana ianao, raha misy fisedrana atrehanao, dia izy hitahy izay eo am-pelatananao hahafahanao mandroso, hahafahanao mandresy ary mahomby miaraka amin'Andriamanitra. Hitahy ianao Andriamanitra, hitahy antsika rehetra. Amen. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, ray mpamonjy sy mpikarakara, misaotra anao zahay satria na dia kely aza sy tsotra ny eo am-pelatananao, ny eo am-pelatananay dia azonao atao ny mampandresy anay. Ary ianao ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra, Andriamanitra mpamonjy dia mahay zavatra rehetra. Koa raiso zahay sy izay eo am-pelatananay mba ahazahoanay mandroso, mamitaniraka ary indrindra miatrika ny fiainana mimpahatokiana mba ahazahoanay fandresena. Ampio zahay mba ahatra hatramin'ny farany ary atoky anao hatramin'ny farany. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra ary ho anay rehetra manaraka ity fandarana ity sy manatotosa izao
tandarana izao ny fiadananao sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy no hanononanay izany vavaka izany. Amen.